Eo amizay baolina kitra izay ihany fa fety no resahana ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia Nifampiaharahaba nahatratra ny taona vaovao sy niara-nifaly tamin'ny nandrombahan'izy ireo fanintelony nisesy ny anarana maha tompondakan'I Madagasikara eo amin'ny baolina kitra sokajy vehivavy ny ekipan'ny AC SABNAM omaly teny amin'ny hotely étoile de neige sabotsy teny lanonana rososona no nataon'ny ekipan'ny AC SABNAM taranja baolina kitra sokajy vehivavy ny sabotsy teo tao amin'ny étoile de neige sabotsy teo aloha Nifampiaharahaba nahatratra ny taona vaovao 17 nanarak'izay dia teo ihany koa ny niara-nifaly tamin'ny nandrombahan'ity ekipa ity fanintelony nisesy ny anarana maha tompondaka nasionaly eo amin'ny baolina kitra vehivavy. Nandritra izany fotoana izany ihany koa no nisoran'ny ben'ny tanànan'ny sabotsy no sady filohan'ny AC SABNAM ireo mpanohana isa-sokajiny tamin'ny fatratrarana ny tanjona. Tsy adino ihany koa nefa nankasitraka ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny komuna sy ny avy eo amin'ny fikambanana mpikitra. Ny ben'ny tanàna izay mametraka fanamby nanaovana ny tsaratsara kokoa hatrany no ny teo aloha amin'ity taom-pilalaovana 17 ity. Ny AC SABNAM aloha zany dia soran'Andriamanitra fa tonga amin'ny tanjona irina satria nahazo ny amboaran'i Madagasikara tao anatin'ny 3 taona misesy. Izany nefa tsy tonga foana fa atao ireo mpanohana niezaka nataon'ny mpanazatra sy ny mpilalao ka androany faraky amin'ny 20 volana janvier 17 no anamariana fotoan-dehibe amin'izay fahazahoana ny amboaran'i Madagasikara intelo misesy zay ka misy lanonana andraisana an'ireo ankizy ny filohan'ny ligina analamanga ary ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpanohana arabola sy mpanohana eto anivon'ny komina sabotsy nahoana ny taom-pilalaovana? Ny taom-pilalaovana dia tsy mora satria sarotra satria mbola betsaka niezaka ho atao hitazomana an'izany anaram-boninahitra zany keo tsy mora satria ny ekipa dia tsy mitsahatra mandroso ny football eto Madagasikara indrindra ny any ivelany ka tsika mila manaraka ihany koa ny kalitaony ireo mpilalao any ivelany na amin'ny lahy na amin'ny vavy. Mariana fa tonga nanome voninahitra ity lanonan'ity ny filohan'ny ligina analamanga taranja baolina kitra Entsora Kotoarimanana na Itota ny tenan'izay nidera niezaka nataon'ity ekipa ity tamin'ny fiarovana trano ny voninahitra analamanga tamin'ny fifaninanana nasionaly.